mbola hanapaka ho amponareo tsiraray avy any ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ivavaka isika. Amin'ny fifaliana sy fanetretena no anatonanay ny seza fiandriananao Andriamanitra. Andriamanitray, mpamonjy anay, mpampahery anay. Misaotra ny amin'izao fotoana izao azonay manantona anao, miaino ny afatrao ary mandray ny fanafahana avy amin'ny teninao. Mampahereza ary Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Bokin'i Jona, toko 7, andininy 1 ka hatramin'ny 10. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tonga fanondroany tamin'i Jona ny tenin'i Jehovah nanao hoe: mitsangana ka makanesa ny Ninive, ilay tanàna lehibe, ary torio aminy ny teny izay lazaiko aminao. Dia nitsangana Jona ka nakany Ninive araka ny tenin'i Jehovah. Ary Ninive dia tanàna lehibe teo anatrehan'Andriamanitra, dia lalana hatelona. Ary Jona niantomboka nandeha tao an-tanàna, lalana indray andro ka nitory hoe rehefa afaka 70 andro dia ho ravana Ninive. Dia nino an'Andriamanitra ny mponina tao Ninive, ka niantso fifadikanina sady nitafy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely. Ary no nefa ren'ny mpanjakan'i Ninive izany, dia nitsangana niala tamin'ny seza fiandrianana izy, ka nanaisotra ny akanjo-mboninahiny, dia nisarona lamba fisaonana sady nipetraka tamin'ny lavenina. Ary nasaina nantsona sy nambara eran'i Ninive araka amin'ny didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hoe: aza vela isy anendry hanina akory, na olona na biby fiompy, dia ny ondry amanosy sy ny omby, eny, aza vela hisy hihinana na hisotro rano akory ireo. Fa aoka samy hisarona lamba fisaonana ny olona sy ny biby fiompy, ary aoka hitarana mafy amin'Andriamanitra izy, ary aoka samy hahafoy ny lalan'ny ratsy sy ny fandozana eny an-tanany avy izy rehetra. Fa angamba hiverina ihany Andriamanitra ka hanenina ary hiala amin'ny fahatezerany mirehitra mba tsy ho lany ritra isika. Ary rehefa hitan'Andriamanitra ny nataon'ireo ny amin'ny nialany tamin'ny lalan'ny ratsiny, dia nanenina izy ny amin'ny loza izay nolazainy amelezany azy, ka tsy nataony izany. Amen. Ray masino, manamasinana i amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay isy ny afatra ho antsika ao amin'ity herinandro ity, dia arak'izay hita ao amin'ny bokin'i Jona, Jona toko 7, andininy 1 ka hatramin'ny 10. Ary akantsika no hevitra hoe ny tombontsoa azo avy amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Ny tombontsoa azo avy amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Jona toko 7 dia milaza ny nanirahan'Andriamanitra fanondroana any Jona hitoro ny teniny ao Ninive. Ity Ninive ity moa dia tanàna lehibe any Iraka ankehitriny, any amin'ny faritry Mosul iny izay mbola tanàna faharoa any Iraka. Tena nandroso be tamin'izany fotoana, efa be mponina be, nefa koa dia feno fahavetavetana, feno fanompontsampy, fiheveran-tena ho zavatra. Efa nirahan'Andriamanitra tany Jona ary nandà tamin'ny voalohany, fa rehefa nitaizan'Andriamanitra izy ka tonga amin'izao fanirahana faharoa izao, dia tsy misy fidongina intsony, tsy misy fandavana intsony, fa avy hatrany dia nakatoa. Ary rehefa nakatoa izy, dia hitany voninahitr'Andriamanitra, hitany vokatsoa amin'izany hoe manompo an'Andriamanitra. Rehefa tena mazoto manompo an'Andriamanitra tokoa isika, lasa akaiky an'Andriamanitra, lasa akaiky an'Andriamanitra. Hoy ny voalaza amin'ny andininy 1, ary tonga fanondroany
tamin'ny Jona amin'ny tenin'i Jehova. Fantatr'Andriamanitra tsara ny fahalemen'i Jona. Natahotra ny hanompo an'Andriamanitra, nandositra mihitsy azy. Fa rehefa nitaizan'Andriamanitra izy dia tsy niverina tamin'izany intsony, fa avy hatrany dia manaiky. Ary izay no mahatonga an'Andriamanitra miverina fanondroany miresaka aminy, izany hoe tena akaiky atsika ity Andriamanitra ity. Tena tia atsika mpanompon'Andriamanitra ity Andriamanitra ity. Io ilay antsoina hoe Dieu de la seconde chance. Izany hoe mety lavo isika mampanopin'Andriamanitra, mety tsy nahomby isika, mety tsy nety ny zavatra nataontsika, dia andosova isika angamba nanao an'izany, fa Andriamanitra tsy izany. Mbola manome chance ihany, mbola miverina ihany izy amin'ny Jona. Be dia be ngeny mety ho mpanompo mahavita noho Jona azon'Andriamanitra natsony, fa mbola miverina amin'ny Jona izy. Andriamanitra mitady ny fomba rehetra, mitady ny vahaolana, ahoana no mbola azonao mijanona ho mpanompon'Andriamanitra. Aoka tsy mora mirona amin'ny fandavana tokoa isika, fa hafa mihitsy izany manompo an'Andriamanitra, tonga akaiky an'Andriamanitra, mahatsiaro fifaliana, mahatsiaro ny fiarovanaN'Andriamanitra. Ary izany mahatonga ny mpanao salamo amin'ny salamo 119:5 mijoro vavolombelona hoe: ataoko anatrehako mandrakariva Jehova, eo ankavanako izy, ka tsy androsoroso. Rehefa mahazoto manompo an'Andriamanitra isika, manjary itokisan'Andriamanitra. Manjary itokisan'Andriamanitra. Izy moa tsika ny itokisan'Andriamanitra. Nitokisany ihany Jona. Ary izany isika rava, rehefa miezaka manompo an'Andriamanitra, dia tsy kelikely dia miorina ao anatsika ny fitokisan'Andriamanitra tsika. Aroka ho tsaroantsika ny asarobidiny izany. Fa tena zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra, izany hoe isika mpanompony miara-miasa amin'izany. Rehefa mazoto manompo an'Andriamanitra isika, tsy mora miembotra intsony. Tsy mora miembotra intsony. Voalaza amin'ny 9:7, rehefa niresaka tamin'ny Jona Andriamanitra, avy hatrany dia nitsangana Jona ka nakany Ninive araka ny tenin'i Jehova. Tsy mieritreritra ny andositra na niara intsony. Tena mifanohitra amin'izay nataony faloha. Tsy nisy ady hevitra intsony. Fantany fa ny manompo an'Andriamanitra ny tombontsoany ahitany fitahiana, na dia asaina ilaza loza aza ny atondreny amin'ity faharoa ity. Ravana malala, rehefa mazoto manompo an'Andriamanitra isika, dia omen'Andriamanitra fanamahery fa tsy fanahosa, ka tsy te hiverin-dalana intsony, satria sarobidy izany hoe manompo an'Andriamanitra, miara-dalana amin'Andriamanitra. Rehefa mazoto manompo an'Andriamanitra isika, ataon'ny tompo mahataona olona, ataon'ny tompo mahataona olona, ary tokony hiteraka fifaliana izany. Voalaza amin'ny 9:4, izao no ambara amin'ny Jona amin'ny poniny Ninive: rehefa afaka 40 andro dia ho ravana Ninive. Dia mahavariana, voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny 9:5 hoe: dia nino an'Andriamanitra ny ponina atao Ninive, ka niantso fifadikanina sady nitafy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely. Dia rehambola dia efa nanazava hoe ny tanàna Ninive tamin'izany dia tena le préare, tsy mila zany Andriamanitra izany. Ilay tena fiainan'izao tontolo izao, nefa dia nino an'Andriamanitra hatramin'ny mpitondra fanjakana. Ny atomisy ny fiangonana moa ry havana dia nianambara ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famonjena. Aza mora kivy isika mijery ny hoe olona toy izao hoe dia hivavaka, olona toy izao hoe dia anaiky raha hitory aho. Ny anjarantsika dia mitory sy ny manambara. Andriamanitra no mandresy lahatra ary. Rehefa maharitra amin'ny fitoriana isika dia ahitany voninahitr'Andriamanitra hoe tena olona izao tontolo izao tokoa no miova fo. Firifiry moa ny hoe lehibe amin'ny fanompo-tsampy aza no miova fo noho ny fitiavan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra. Araka ny nambarako teo hoe Dieu de la seconde chance.
na isika vahoaka an'Andriamanitra azy impiry moa tsika amin'ny tsy fanandaka nivadiky tahaka ny zanak'Israely koa. Andriamanitra mbola manome chance koa. Angamba tsy fanindroany akory azy, tsy fanitelony, tsy faninefany, tsy fanindiminy. Zay le Andriamanitra miala neniny ho ny famindram-pony. Rehefa mazoto manompo an'Andriamanitra isika, manafaka ny olona amin'ny loza maro. Manafaka ny olona amin'ny loza maro. Rehefa nibebaka ary ny olona tao an-tanàna Ninive, nanomboka hatrany amin'ny mpanjaka, hatrany amin'ny vahoaka, hatrany amin'ny biby fiompy aza nasaina nanao fifadikanina. Dia izao no voalaza amin'ny andininy 10 mamarina ny perikopantsika. Ary rehefa hitan'Andriamanitra ny nataon'ireo ny amin'ny alany tamin'ny lalan-dratsiny, dia nanenon'Andriamanitra ny amin'ny loza izay nolazainy amelezany azy, ka tsy nataony izany. Le hoe nanenona tsy milaza hoe diso paika Andriamanitra na manao tao foana, fa rehefa jarena amin'ny teny fototra amin'ny teny Hebreo amin'io, ny tena dikany dia hoe nalahelo Andriamanitra. Ary tena milaza ny fahamarin'Andriamanitra zany satria ny teniny dia hoe mibebay ianareo. Ka rehefa nibebaka tokoa le olona, rariny, raha miverina amin'ny teny izay nataony Andriamanitra ka mamindra fo amin'ny raiky. Voasakana ny loza izay tokony nanjoany Ninive, tsy naharingana tahaka ny Sodoma sy Gomora izy. Izay le filazany tsara manova tantara. Tsarovy ry havana fa maro ny loza tokony anjon'ny olona. Rehefa miankin-doha amin'ny toaka sy nongony ny olona dia fantatsika tsara fa mandinididina azy ny mamiadana, ny fatapahana lalan-drà, ny areti-tsaina. Rehefa miankin-doha amin'ny fijangajangana ny olona dia mety ho voany arety mifindra, hikorota tokantrano. Rehefa misisika amin'ny fanompo-tsampy ny olona dia mety ho tonga demoniaka na satanista, te hifandray amin'ny maty. Makany amin'ny tontolon'ny aiziny, loza daholo anie zany. Fa rehefa hitorintsika ny filazany tsara ny olona mibebaka mandray ny famonjena, tsisy anjoa azy intsony zany. Zay dikan'ilay hoe manjary manafaka ny olona amin'ny loza isika. Asan'Andriamanitra moa izany, fa misaoran'Andriamanitra raha mba anisan'ny fitaovana nampiasainy ahatonga an'izany fanafahana zany ianao. Eto am-pamarana ry havana dia manaitra ihany le andininy 4. Afatra nampitondraina ny Jona manao hoe rehefa afaka 40 andro dia horavana Ninive. Miverimberina matetika amin'ny soratra masina ty isa 40 ity. 40 andro no nilatsahan'ny orana nandritra ny safodrano tamin'ny andron'ny Noa. 40 taona teo eo no tany anefitra ny zanak'Israely no taizan'Andriamanitra. 40 andro Mosesy no tao an-tendrombohitra Sinay niresaka tamin'i Jehova. Nandray ny dity 10. 40 andro Jesu Kristy no nifady hanina tany anefitra. Sy ny sisa sy ny sisa. Ratsorina dia zao, milaza ny fotoanan'Andriamanitra zay 40 zay. Ndraindray milaza famindram-po, ndraindray milaza fialan'ny, ndraindray fitaizana. Fa dia zao mamezana azy. Fotoanan'Andriamanitra, aleon'Andriamanitra ny heriny. Zany hoe manana ny fotoanany ho anao Andriamanitra. Fa amin'ny fotoanan'Andriamanitra azy, tsy fantatrao mazava hoe rovina mandram-pahoviny. Tsy fantatrao mety 40 segondra ve sisa sa 40 minitra no ialan'Andriamanitra nenina aminao, 40 andro sa 40 volana. Fa manana ny fotoanany Andriamanitra. Ny anjarantsika dia zao, ny miverina amin'Andriamanitra, ny matoky an'Andriamanitra, ny miatehitra amin'Andriamanitra, ary aza manjeny ny andro lava intsony. Rehefa miaratsy izao fiainana izao, andro farany izao, mahireza sy mahazo-to manompo an'Andriamanitra, fa izy misy ny efa milaza, ataoko miavaka ny manompo aho. Amen. Chers frères et sœurs, la méditation pour cette semaine se trouve dans Jonas, chapitre 3, versets 1 à 10, dont le thème est les avantages de servir Dieu. Jonas 3 nous relate la deuxième mission de Jonas à Ninive. Ninive était une grande ville qui se trouve en Irak actuellement. La mission du prophète est réussie car les Ninivites se sont repentis et Dieu a renoncé à faire venir sur eux le malheur.
Alors, à travers cette mission, nous pouvons voir quels sont les avantages de servir Dieu. Quand nous servons fidèlement Dieu, nous devenons intimes avec lui. Comme il est dit au verset 1, l'Éternel s'est adressé une seconde fois à Jonas. Et contrairement à ce qu'il a fait avant, Jonas n'a plus refusé l'appel de Dieu. Jonas a accepté avec obéissance. Alors, Dieu commence à sympathiser avec lui. Dieu a aimé de s'approcher de lui. Chers amis, ne déclinons plus l'appel de Dieu. Ne cherchons plus des excuses pour refuser de servir Dieu. Car vous savez ce qui est arrivé à Jonas quand il a fait cela au début. Essayez plutôt de le servir avec amour et devenez intime avec lui. On éprouve une joie particulière lorsqu'on est proche de Dieu, dans la prière et dans l'écoute. Un psalmiste en témoigne au chapitre 16, verset 8. « Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, puisqu'il est près de moi, et rien ne peut m'ébranler. » Lorsque nous servons fidèlement Dieu, Dieu se confie à nous. Dieu se confie à nous. Au verset 2, il est dit, « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. » Dieu se confie de plus en plus à Jonas en le renvoyant dans la grande ville, car il a continué de le servir. Chers amis, Dieu se confie davantage à nous lorsque nous nous engageons à le servir. Quelle satisfaction de servir Dieu tout en sachant qu'il a confiance en nous. Lorsque nous servons fidèlement Dieu, nous ne voudrons plus revenir en arrière. Nous ne voudrons plus revenir en arrière. Il est dit au verset 3, « Jonas s'est mis en route et s'est rendu à Ninive, comme l'Éternel le lui avait demandé. » Malgré la difficulté de la mission, Jonas n'hésite plus. Là, il ne veut plus revenir en arrière. Là, il a compris combien c'est avantageux de servir Dieu. Chers frères et sœurs, parfois nous nous arrêtons de servir le Seigneur pour peu de choses. Ainsi, nous nous attirons la colère de Dieu et nous exposons notre communauté au danger. Souvenez-vous, notre Dieu nous a donné un esprit qui nous rend forts, aimants et réfléchis, loin de faire de nous des lâches, d'après 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Et grâce à cet esprit, nous ne voudrons plus revenir en arrière. Lorsque nous servons fidèlement Dieu, Dieu nous rend efficaces dans sa mission. Il est dit au verset 4, « Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. » Et au verset 5, « Les Ninivites ont cru à Dieu. Ils ont décrété un jeûne, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, avec leur bétail même. » C'est étonnant, car ce message si court, si difficile à accepter, surtout de la part d'une nation orgueilleuse et puissante, est immédiatement prise au sérieux. Notre Dieu est merveilleux. Il fait de nous des serviteurs efficaces. Alors soyons fiers de lui. Chers frères, nous avons souvent des préjugés. Nous croyons que les païens ne vont plus se tourner vers Dieu. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est en accomplissant la mission que nous pourrons voir la gloire de Dieu. C'est en s'engageant que Dieu nous rend efficaces. Alors, soyons fidèles. Dernièrement, lorsque nous servons fidèlement Dieu, nous protégeons les gens contre les différents malheurs.
quand les Ninivites se sont repentis, Dieu a renoncé à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Le malheur n'est pas tombé ni sur le peuple, ni sur la ville. Vous savez, quand les gens n'ont pas encore Jésus-Christ comme Seigneur, ils s'éloignent de Dieu. Il attire des malheurs sur eux. En effet, quand ils sont dépendants à l'alcool ou à la drogue, ils peuvent facilement attraper des problèmes respiratoires, l'AVC ou le cancer. Quand les gens s'adonnent à toutes sortes d'idolâtries, ils peuvent devenir démoniaques ou satanistes. Mais ils seront à l'abri de tous ces malheurs quand ils se repentent et écoutent l'évangile de Dieu. Alors, louons le Seigneur si nous avons pu participer à cette délivrance. Chers amis, notre Dieu est un Dieu de seconde chance. Que nous soyons son serviteur ou son peuple, Dieu veut toujours nous relever. Alors soyons fidèles, car nous servons un Dieu d'amour. À lui seul soit la gloire. Amen.